Amin'ity takarivo ity dia faly indray manona ny arahaba ho antsika tsiraray avy ary tsy mitsahatra mihitsy manona ny fiadanan'ny tompo ao amin'ny tokantranontsika sy eo amin'ny fiainantsika manontolo. Faly izahay miaraka aminao indray amin'izao takarivo izao ary faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Mandrindra an'ity fotoana izay iarahantsika ity dia hita programa maromaro isika. Anisan'izany ny ara-pahasalamana, anisan'izany ny programa hoan'ny ankizy, ary mbola misy hafa koa aza izay hitanareo rehefa mandeha ny fotoanantsika. Ho faranantsika amin'ny vatsim-panahy izany ary tsy saraketo isika raha tsy hita fifaliana tamin'ny fiarahana amin'ny tompontsika. Koa manasanao andeha hiaraka aminay amin'izao takarivo izao handray ireo programa maro izay efa namboarina sy nytotosaina ho atolotra ho anao. Rainay io izay any an-danitra, ilay Andriamanitray, ilay tomponay, misaotra anao indray zay satria afaka mbola miantso ny anaranao amin'izao takariva izao. Misaotra satria mbola afaka hanantona anao dia hianatra eo an-tongotrao, handray ny torohevitra avy aminao amin'ny alalan'ireo programa maro isan-karazany amin'izao sabata hariva izao. Misaotra anao zay satria tia anay loatra ianao ka tsy mamela anay ao anatiny tsy fahalalana fa mampianatra anay ahafantarana ny sitraponao. Misaotra anao zay satria nomenao koa Jesosy Kristy mba ho avitra sy ho solonay manoloana ny fahafatesana. Ary misaotra anao zay satria antsonao ho zanakao tokoa, ko omeo fifaliana mandrakariva izay Andriamanitra ary aoka hipololotra fisaorana mandrakariva ny fonay tsiraray avy. Noho ny amin'i Jesosy koa dia avelao ny elokay ary aoka ho olona voavela eloka no hitera sy agoaka aminao amin'izao takariva izao. Apetraka eo aminao ny programa rehetra eo ambany fijerin'ny fanahinao masina sy eo ambany fitaren'izany fanahy izany. Amin'ny anaran'i Jesosy tompo rahateo no hanonay ny vavaka. Amen. Tsika rehetra izay manaraka izao fandaharana izao, ara-painy tadasineny ary ara-paina ihany koa Zokizandry. Manasa anao mba hanaraka ity horonan-tsary ity hatramin'ny farany. Andeha isika mivavaka. Andriamanitra ao feno fanamasina raha hiteny ary manatria izao fotoana izao ary hazavany sain'ny olona izay mihaino amin'ny anan'i Jesosy. Amen. Ara-paina manokana isika mpisava lalana izay natratra ity andro maneran-tany ity. Fantatrao ve fa 12 taona no nisirin'ny fikambanana? Izany dia voamarika etsy amin'ny sary famantarana. Raha tia fantatra bebe kokoa amin'izany ianareo dia manasa anareo mba hanaraka tsy tapaka ity fandaharana ity isakarivo manomboka androany. Aloha hevitra ho dinihantsika amin'ity herinandro iray ity kosa dia hoe
manovy izao tontolo izao. Fa amin'ity andro voalohany indray ity kosa dia andeha isika ka olona iray amin'ny baiboly, dia tsy iza fa i Estera. Haintsika tsara ny tantarany, fa andeha horaisitsika ny baiboly ary hovakiantsika no amin'ny Estera toko fahaefatra andininy fahaefatra ambin'ny folo. Estera toko fahaefatra andininy fahaefatra ambin'ny folo. Amin'ny anarana Jesosy, fa raha andina mihitsy ianao amin'izao andro izao dia hisy fahafahana sy famonjena iseho avy amin'ny fitoerana hafa ho an'ny jiosy. Fa ianao sy ny mpianakavin-drainao kosa dia haringana, ary iza mahalala fa angamba ho amin'izao andro izao mihitsy no nanandratana anao ho amin'ny fanjakana. Nijoro Estera tamin'ny andro izay niketrehana mana handringana ny jiosy rehetra. Fantatra Estera tsara ny tokony ataony, fa raha tsy izany dia voaringana avokoa ny jiosy rehetra miaraka amin'ny olon-tiany azy. Ny mionam-panjaka vadiny koa anefa esan-dany dia tsy maintsy mila fiarahana, fa raha tsy izany dia raha ny fahatezeran'ny mpanjaka ka ho faty. Nivavaka sy ho fady hohanina ho an'i Estera Mordekay sy ny jiosy rehetra. Na dia teo aza ny tahotra sy ireo sakana manakana an'i Estera dia nandrosatra amin'ny fanapahan-keviny izy ka nivoaka ho mpandresy. Voavonjy ny jiosy rehetra noho ny fijoroana sy fahasahian'i Estera miady azy ireo. Fantany manko fa tsy rary loatra namonoana azy ireo tsy misy antony. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia afaka niaro ny fahamarinana izy sy namonjy ny mpiray foko aminy ary nanova ny fomba fijery ny manodidina azy. Ary ianao, mova ianao sa mijoro manoloana izay tsy mety miseho any amin'ny fiarahamonina eny? Sa ve hoe menatra hoe lazain'ny olona hoe miavaka amin'ny hafa? Mandraisa fanapahan-kevitra tsara androany toa an'i Estera. Raha samy mijoro eo amin'ny fahamarinana ianao dia iova izao tontolo izao, manovà izao tontolo izao. Amin'ity andro faharoa ity ara-pianakavia isika izay mpanaraka ny fandaharana. Satria nareo tsy mahafoha anay, andray fitahiana anay nareo izay mijery anay. Miaraka isika Tompo, toetranao izay Tompo fanomenao tombonandro mbola afaka iainanao. Ny soro olomolotra raha hiteny, ary fanofanana masina ihany koa amin'ny fiaina.
Setra Jesosy eo, amen. Antraterina trano ny fiarabanantsika Savolana ho amin'izao fankalasana andro maneraka antsika izao. Raha mijery sary famantarana isika dia maneho fanendrim-toerana ilay izy. Matetika isika mahita io endrika io amin'ireny saritany ireny na koa ilay antsoina hoe GPS, izany hoe manondro ny toerana misy atsika. Tiana mampafantatra antsika mpisavola namana fa afaka manova izao tontolo izao isika, n'aiza misy atsika. Enina dia tsy mifindra toerana mihitsy azy. Lohahevitra moa amin'ity fankalazana ny andro manerantany antsika izao ity dia hoe manova izao tontolo izao. Hosarika indray ny sainareo amin'ity lehilahy iray ity izay antsoina hoe Barnabasy. Andio jerentsika ny baibolintsika ao amin'ny Asana Apôstôly toko faha-efatra andiny faha-enina amby telopolo. Asana Apôstôly toko faha-efatra andiny faha-enina amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Josefa izay nataon'ny apôstôly koa hoe Barnabasy. Izany hoe raha adika zanaka ny fananarana, ilay fitavany Kiprosy ny firazanany. Raha nanaraka tsara ny vakiteny isika dia anaharefa ny hevitry ny hoe Barnabasy dia zanaka ny fananarana, fa taloha dia Josefa ny tena anarany. Ny fahafantarantsika ny Barnabasy dia lehilahy iray niara-mitoro ny filazantsara tamin'i Paoly. Raha araka ny tantara dia lehilahy tena tia mampahery ny manodidina anazy izy. Ka noho ireo toetratrano izay tena tia mpiara-belona aminy tamin'ny an'ireo fihetsika sy fomba finoana izay mateho ity dia anovina anaraka izay koa ny mpiara-monina aminy, izay koa no antony alovana anaraka hoe Barnabasy. So ianao ilay tsy mba miteny zavatra tsara mihitsy rehefa ny fiarahamonina eny, vao miteny ianao dia tafitohana foana ny olona. So ianao ilay manana fomba fijery miba ka manan-kivo mandrozona foana, vao miteny ianao dia tafitohana foana koa ny olona. Andao hanaovana izao tontolo izao isika tahaka ny Barnabasy. Ho tonga lehilahy sy vehivavy izay tena tia mampahery ny namantsika. Ho velomintsika anatsika ny fitiavan'Andriamanitra ka hanana hery-miasa mandrina isika, izay manosika antsika hanao tsara indrindra mandrakariva mba ho tahaka izao tontolo izao ka hanova azy ireo.
mbola faly miarabanareo any an-trano indray manaraka ity honan-tsary ity. Andro fatesahady, inona fa nahita fifaliana teo am-panaran'ireo fandaharana. Mbola saika ianareo anjoy hatramin'ny farany. Aoka isika hivavaka. Tonga eto indray, eto amin'ny ora izay fanomezanao izahay Tompo, posikafo ny fonay sy ny sainay andreny afatrao. Misaotra Tompo, amen. Arabaina foana isika mpisava lalina amin'izao andro maneran-tany izao. Fantatrao ve ireo hevitry ny tsangam-bato eo amin'ny sary famantarana? Izany dia midika fa mpisava lalina maneran-tany ary tiana ankalazaina. Raha hiteny aho hoe manova izao tontolo izao, dia maro ny olona ao am-baiboly tonga ao an-tsainao, fa anio dia i Davida no tokentina aminao. Fa iza moa i Davida? Dia jerentsika ao amin'ny Salamo 7:1. Salamo 7:1. Amin'ny anaran'i Jesosy, Jehovah mampiandray, tsy hanan-java-mahory aho. Izany salamo izany dia tena be mpahalala, tsy iza no nanoratra izany fa i Davida. Mpiandriondry izy, olona natoky tanteraka an'Andriamanitra teo amin'ny fiainana, ary olona nitsotra ny fahotany teo aminy. Anisan'ny tena tia mijery an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mozika izy. Raha akory voalaza ny tantara, dia mpitendry mozika ho an'ny mpanjaka Saoly, raha nidiran'ny fanahy ratsy iny Saoly. Izany dia voalaza ao amin'ny Samuela 1:20-17. Samuela 1:20-17. Ary raha nisy fanahy avy tamin'Andriamanitra tonga tao amin'ny Saoly, dia noraisiny Davida lokanga ka notendreny tanana, ka dia velom-belona sady nanaritra ny Saoly ary ny fanahy ratsy niala taminy. Maro isika tanora tena mankafy izany mozika izany, fa mozika na ny hira izay ankafizitsika moa ve manome voninahitra an'Andriamanitra? Ry tanora mamako, isika dia amin'izao tontolo izao fa tsy amin'izao tontolo izao. Koa andao io ve? Hisafidy ny mozika izay mitondra famonjena sy fanasitrana ho an'ireo mihaino antsika? Izao handray anjara hanova izao tontolo izao, ianao koa manova izao tontolo izao.
toy indray tamin'ity andro fahaefatra ity, efa maro ny zavatra voarantsika tao anatin'izay andro maromaro vitsivitsy izay. Koa inona fa nitondra fiovana teo amin'ny fiainanao izany ka afaka manova ny manodidina anao koa ianao. Ndao ary isika hivavaka, tombonandro vaovao indray androany Andriamanitra no nomenao anay, mamelany alokay amin'ny fanahiniao izahay no fifantohana, sotra iray eo, amen. Manakaiky hatrany ny andro maneran-tany ho antsika mpisava lalana, koa arabaina foana isika satria efa ao anatin'ny fankalazana ny faharoa amby 70 taona izao. Eo amin'ny sary famantarana ity andro maneran-tany ho mpisava lalana ity dia ahitana ny sary famantarana voasalin'ny kleba mpisava lalana izay manambara fa tena klebantsika ity fety be ity. Ianao ve efa nahalala na nahafantatra hoe zaza na ankizy mitondra firenena iray? Ao anaty baiboly ao dia misy tovolahy antsoina hoe Dosi, vao 9 taona monja izy dia efa mpanjaka. Ny olona niala niasa tamin'ny tao amin'ny lapa-tao Jerosalema nefa dia olon-dehibe avokoa. Efa tanàna maro no tsy hita boky lalàna tamin'izany, fa efa taty aoriana dia hita misorona be ilika izany. Tamin'izany andro izany dia mbola boky lalàna nosoratan'i Mosesy eo baiboly. Rehefa nodinihana ilay boky narahana fahazavana avy amin'ny mpaminany Olda dia hay ny fanohatra tamin'ny sitrapon'Andriamanitra avokoa izay rehetra natao, tao ny fomba diso sy ny fivavahana tamin'Andriamanitra izy. Nandray andraikitra avy hatrany teo ambarafahasoavan'Andriamanitra i Josia vao nahare izany. Natombony teo amin'ny terana izany, avy eo manodidina azy aloha ary avy eo teo amin'ny vahoaka izay nitarihany. Na dia mbola zaza izy dia afaka manova ny manodidina azy. Izany tantara izany dia hitantsika ao amin'ny Mpanjaka faharoa 2:20-20. Azo atao tsara ny mitondra fanovana ho amin'ny fiarahamonina misy antsika rehefa manaiky ho tarihin'Andriamanitra isika. Ao amin'ny baiboly iray anefa no afaka manova izany fahalalana izany isika. Andeha isika hanova izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra ka haneho ny tenantsika ho ohatra aloha isika amin'izay rehetra atao. Dia
matokako hoanao rira na hosarotrany ane matoky ao famananana ny tenako mba hoana vononano sy amkato zay sitraka eo anirana no fahasamarako no araloso mitondra ainaoa fiainambaova no izo santarikio ity avira tsotsoya sasana eo anirana no fahasambarako no araloso mitondra ainaoa fiainambaova no izo santarikio ity avira tsotsoya sasana ity avira tsotsoya sasana. Sao handeha na izy antsononao zao handeha na izy antsononao nisy handeha hiara-noina handeha sao handeha na izy antsononao zao handeha na izy antsononao inty ao irao ao handeha Sabata rosady zay no ny rahantsika teto mahakasika ilay tetikasa enina teboka ohatra fa miarabantsika rehetra indray amin'ity sabata fahatelo ity mialohan'izay dia andehantsika hiaraka hivavaka. Miaraka hivavaka isika mbola tsy nitsahatra misaotra anao sy Andriamanitra ny amin'ny mbola fotoana omenao anay hatrany ahafahany miara-mianatra eto indray mitoera eto anatrianay ary manatra izao fotoana izao apetraka am-pilatanan'i Jesosy amin'ny vavaka izany. Amen. Maninona no miala ny fiangonana ny olona. Izany indray ny lesona iarahantsika mianatra amin'ity androany ity. Maninona no miala ny fiangonana ny olona anankiray. Rehefa tena jerena ny fanadihadiana natao tamina olona maro, natao fikarohana manokana zany ireo olona tratry ny fiemorana teo anivon'ny fiainan'ny fiangonana. Ny tsokevitra hita dia amin'ny ankapobeny dia tsy mandao ny fiangonana no ny antony ara-pampianarana ny olona anankiray. Averitra mandeha amin'ny ankapobeny ozy isika dia tsy mandao ny fiangonana no ny antony ara-pampianarana ny olona anankiray. Sy ny fandresen-dahatra mahakasika ny fotom-pinoana zany na ny fampianarana no ialan'ny olona, antony ialan'ny olona ny fiangonana, fa andao hianatra ireo antony fito
ialan'ny olona ny fiangonana isika. Misy antony fito zany zay hita hoe reto ny tena antony mahatonga ny olona miala ny fiangonana. Ny antony voalohany dia le ataontsika hoe fifandiran'ny membre ny fiangonana samy membre ny fiangonana. Io adina fifandiran'ny membre samy membre io zany na membre sy ny pastora no tena mahatonga ny fiemorana be dia be amin'ny zao vanim-potoana misy atsika izao. Zay ny antony voalohany. Ny antony faharoa dia le ataontsika hoe fakiviana no ny olany tena manokana sy ny fanamelohana no ny tsy fahaizana miaina mifanaraka amin'ny idealin'ny Baiboly. Azavaiko ilay antony faharoa. Ny olona rehetra zay tonga amin'ny fiemorana zany dia mametraka hoe ny fiangonana adventista dia manana ataontsika hoe rafitra na ataontsika hoe ambony amin'ny fanarahana ny voalazan'ny Baiboly. Ohatra hoe maraina ambaran'ny Baiboly fa tokony hivavaka isika, tokony hanao fiambenana maraina isika. Ny hariva mialohan'ny atory dia tokony hivavaka isika, zany ny ampianaran'ny Baiboly zany. Amin'ny maraina dia manao an'ilay ataontsika hoe fiambenana maraina isika, ny hariva dia manao ataontsika hoe leçon secours sabata isika. Lay olona anankiray tsy mahatratra n'iny fenitra iny izy. Miezaka ihany izy zany manatratra n'ilay zavatra rehetrarehetra, fa rehefa tsy mahatratra n'iny fenitra ambony tratrarina sy apetraka ny Baiboly iny izy, dia mitondra fakiviana ho azy zay. Satria izy mihitsy no manameloka ny tenany hoe tsy mahatratra n'ilay idealy zay apetraka ny Baiboly. Ary vokatra zay dia mitondra fiemorana tsy kelikely ho azy izay. Ny antony fahatelo dia le ataontsika hoe mitombo ny tsy fahalianana amin'ny zavatra ara-panahy noho ny fiainam-bavaka izay tsy voakarakara intsony. Azavaiko ilay izy. Manomboka tsy manana fotoana hivavahana intsony izy noho ny rotoroton'ny fiainana. Tsy mivavaka izy maraina, tsy mivavaka izy hariva. Ny hany mba fotoana hivavahany dia ny fotoana anaovany sakafo na hinanany sakafo. Vokatra izay tsy fisiany vavaka izay dia manomboka marefo ny ara-panahiny. Osa ara-panahy izy, ka raha sendrasendra misy rivotra somary mitsioka ao am-piangonana, mafimafy ny fanakianana ao am-piangonana, dia mitondra fiemorana ho azy izay zavatra rehetrarehetra izay. Ny faefatra dia nataoko hoe ny fieverana fa tsy manandanja amin'ny fiainany intsony ny fiainan'ny fiangonana. Zany hoe ny fiainan'ny fiangonana zany ity mandeha ity, fa ny fiainana andavanandro dia aty amin'ny ilany aty. Dia ohatrany hoe tsy manandanja amin'ny intsony ny fiainan'ny fiangonana. Ohatrany hoe tsy mahavaly ny filany intsony ny zavatra iainan'ny fiangonana. Ndraindray koa ao amin'ny fiangonana ao dia ohatrany hoe tsy mahakasika ny fiainana andavanandro ny olona mihitsy ny zavatra atao ao amin'ny fiangonana ao. Aka ohatra tsika. Ohatra hoe misy olona anankiray ohatra izay azo lazaina hoe tratry ny fakiviana izy, dia mandeha mandondonany amin'ny varavaran'ny membrany izy hoe tsy manan-kohanina ahako, tsy misy vary hohanina, tsy misy loka, sahirana zay. Dia ny avalin'ny membre azy na ny avalin'ny fiangonana azy dia le teny hoe mahereza rahalahy. Le mahereza rahalahy nefa fantatsika rehetra tsara fa tsy mba azo atao anaty vilany izy io dia andrahoana, dia azo ampiakarina ao anaty sotro azo hohanina. Dia lasa olana zay, satria eritreretiny hoe tsy mahavaly ny filany andavanandro zany ny zavatra ataon'ny fiangonana, dia mahatonga fiemorana ho azy tsy kelikely izay rehetrarehetra izay. Ny fahadimy dia le ataontsika hoe fisarahana ara-panambadiana. Io ihany koa zany dia olana goavana io, mitondra fiemorana eo anivon'ny membre ny fiainan'ny fiangonana, satria lasa marisarisa ny fiainany ao an-tokantrano ao, lasa miady lava izy mivady. Ary eto dia te hiresaka amintsika fiangonana hoe io fisaraha-panambadiana, io olana ara-panambadiana io dia olana goavana, mitondra fiemorana eo anivon'ny membre ny fiangonana amin'izao vanim-potoana misy atsika izao. Ny fanambadiana mantsy tahaka ny tanàna anankiray tafian-dalo. Ny tanàna anankiray rehefa tafian-dalo ny ao anatiny te hivoaka, ary ny ao ivelany miezaka te hiditra. Ny tanora zany mbola tsy manambady dia mieritreritra hoe ahoana nga ny fomba atao mba hahatonga azy hanambady.
fa nefa manambady ndray a de mitady lalana hoe ahoana ny ivoahana iza ny lalana ivoahana am'ty fanambadiana ity ka io zany a de mila jerena manokana io fa be debe ny voadona amin'io lafin'io a de manjary marisarisa koa ny fanarahany an'Andriamanitra. Ny antony fahenina de le ataontsika hoe betsaka ny membre tsy tena tafiditra lalina ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny fiangonana. Ohatra hoe mipetraka ho mpijery mpitazana izy, spectateur fotsiny, fa tsy tena miditra lalina ao anatin'ny fiainan'ny fiangonana. Ao anatin'le fiainan'ny fiangonana koa mantsy a, ohatra nefa misy hoe ianna sy anna sy anna sy anna ny miaraka. De efa misy fiarahana mihitsy ireo raha vao tonga ny sabata hariva de mety hoe manao pijama party ohatra na misy hoe tokeky ara-party zany hoe efa miaraka mihitsy zany ireo de efa ohatrany hoe groupe tsy afaka misaraka ireo. De le olona ivelany a zay vaovao membre vao vita batisa sarotra mihitsy ny idirany am'ireo antoko ireo de tsy tafiditra lalina zany le membre vaovao, tsy tafiditra lalina le membre anankiray satria efa misy karazana bloky ao anivony fiainan'ny fiangonana. Ny fafito farany a de le ataontsika hoe membre tsy mandray anjara. Tsy mandray anjara izy a de mody aloha 10 minitra mialohan'ny fiafarany toroteny de fa lasa izy mandeha mody. Izy a de tsy manao fanandramana lalina eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Io a de zanaka membre ny tena tratran'io matetika. Tsy manao fanandramana ny amin'ny fiainan'ny finoana izy, fa ny antony atongavany ao am-piangonana satria dada mivavaka ao. Satria mama mivavaka ao fiangonana adventiste de mba mandeha tonga mivavaka ihany koa izy. Fa tsy manao fanandramana lalina izy amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Reo zany ny antony fito lehibe mahatonga ny fiemorana amin'izao vanim-potoana misy atsika izao. Tsy miemitra zany no ny antony ara-pampianarana ny olona, fa reo antony fito reo matetika no tena mahatonga ny fiemorana eo anivon'ny membre fiainan'ny fiangonana. Ny olana nefa de zao, rehefa tena miditra lalindalina isika reo olona somary latsaka atao anatin'ny fiemorana de manome tsin'ny fiangonana izy ireo. Tsy tsapany fa ny olana de avany aminy, fa ny eritreretiny ny olana dia avany amin'ny fiangonana mandrakariva. Reto misy fialan-tsiny telo lehibe zay matetika miverina eo anivon'ny olona tratry ny fiemorana. Ny anankiray voalohany de le manao hoe ny olona niemotra sasany de miteny hoe efa antitra foana no avela hitantana ny fiangonana. Zay mba te hanao diakona, zay mba te hanao loolo, zay mba te hanao filoatsapana, fa reo antitra reo zoky olona reo foana no omena fitenenana atao am-piangonana. Rehefa tena jerena akaiky nefa ny fiainana ara-panahy, rehefa tena fitorina de matetika izy ireny mbola mifoka sigara, mbola misoritoka, mbola miasa mangalatra miasa rehefa sabata na olana hafa mihitsy, fa reo zavatra tenenin'ireo zany de karazana fialan-tsiny fotsiny reo anafenany ny tena marina amin'ny fanandramana sy ny fiainana andavanandro. Ny faharoa de zao, reo olona niemotra sasany ihany koa de miteny hoe raha kivy ianao ny fiangonana de tsy mba manampy anao akory. Rehefa tratra ny fahakiviana anao izy ny fiangonana de tsy mba manampy anao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Rehefa tena fitorina akaiky anefa, rehefa tena jerena akaiky anefa ny fiangonana de manampy azy mihitsy, fa izy mihitsy no tratry ny olana amin'ny fanaovana trosa. Rehefa mba omena vola izy de tsy tafaverina hatramin'ny reniny. Laniny zany ny tombarotra ary laniny hatramin'ny reniny, satria tsy mahay mitantana izy, manana olana izy amin'ny resaka trosa de tsy afaka manampy ny tenany izy amin'izay fotoana izay. Ny teboka fahatelo farany de le miteny hoe ny olona sasany de miteny hoe tsy mbola tena tafiditra lalina eo amin'ny fiainan'ny fiangonana izahay. Tsy mbola tena tafiditra lalina eo amin'ny fiainan'ny fiangonana izay. Rehefa tena jerena akaiky io karazana ataontsika hoe fialan-tsiny io de le olona mihitsy tsy manao ezaka. Izy mihitsy no tsy mba manao ezaka mba hidirana lalina eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, satria 10 minitra mialohan'ny efarany toroteny de lasa izy mandeha. Ohatra hoe mbola tsy mandeha akory ny fifandraisan-tanana eo anivon'ny fiainan'ny fiangonana de fa lasa izy mandeha. Reo zany dia fialan-tsiny avokoa reo rehetrarehetra ireo. Amin'ny tapany farany de resaka isika
ny amin'ny endrika ivelany alalàna fa efa manomboka miemotra ny membre anankiray na manomboka marisarisa ny membre anankiray. Raha mitra lalindalina isika dia iresaka indray reo endrika ivelany alalàna fa efa miemotra ny membre anankiray na efa marisarisa ny membre anankiray. Izy teboka efatra indray ny resantsika makasika an'ireo endrika ivelany ireo. Ny voalohany dia ilay hoe rehefa manapatapaka amin'ny fitandremana sabata ny olona anankiray. Io zany dia famantarana anankiray io izay ilazana fa efa manomboka marisarisa ny olona anankiray ary efa atahorana iverina ho amin'ny fiemorana izy. Tonga izy sabata maraina, tsy tonga izy sabata hariva. Na sabata anankiray izy tonga ary sabata amin'ny herininy izy tsy tonga, sabata aorinany indray izy tonga. Rehefa manomboka manapatapaka zany dia efa signe zay na efa famantarana izay fa efa atahorana ny fiainam-panahin'le olona anankiray. Ny faharoa dia ny fanakianana lava. Manakina foana amin'ny zavatra rehetrarehetra. Raha misy zavatra folo hitany ny 7 amin'ireo dia fanakianana mandrakariva. Ary rehefa manakina lava ny olona anankiray dia efa signe famantarana izay fa efa atahorana ny lafiny ara-panahiny. Ny fahatelo dia ilay ataontsika hoe miverina amin'ny fahazarana taloha. Ohatra efa manomboka mijery tele izy rehefa zoma hariva na miverina amin'ny finanana paraky izy ohatra, miverina amin'ny fisotroana toaka izy, efa afaka daholo reo rehetrarehetra reo taloha fa miverina tsikelikely indray, verina tsikelikely indray dia efa atahorana zay ny lafiny ara-panahy. Satria tadidio tsara fa ny fiemorana ozy izy sika dia tsy zavatra ndray mandeha io fa mandeha tsikelikely. Ohatra ny hazo anankiray tapahana dia menjery izy tsikelikely ny fenjerany dia tahaka izay koa ny fiemorana. Ary ny faefatra farany moa dia manomboka hita fa miena ny fiarany amin'ny membre. Manomboka tsy miaraka amin'ny membre loatra intsony izy, tara izy vao tonga ao am-piangonana, miala loha izy ary tsy mamonjy sekoly sabata izy, efa manomboka tsy dia miarakaraka amin'ny membre loatra izy. Reny dia famantarana fa efa manomboka marefo miara-panahiny olona anankiray. Sotratsika rehetra naharitra tamin'izay lesona izay, izao dia iroso amin'ny fotoana anaovana fifanakaloza-kevitra isika ka dia manasa antsika hiditra amin'izay fotoana anaovana fifanakaloza-kevitra izay. Irehetra indray raha ny fantaniana iarahantsika mamaly amin'ity androany ity. Inona ihany koa ireo antony tsapanao fa mahatonga ny fiemorana na faktera hafa eo amin'ny samy membre mitarika izany fiemorana izany. Fantaniana manaraka. Antony ireo tsy voalaza teo aloha ohatra ny olana ara-pitadiavana. Inona ny planina tokony ataon'ny fiangonana mba hahatonga ny membre rehetra hanana fitadiavam-bola madio sy mety. Manaraka, ahoana ny amin'ny hoe manome arato fa tsy manome trondro. Fantaniana manaraka, inona ny planina tokony ataon'ny fiangonana mba hahatonga ny membre rehetra hahatsiaro tafiditra tsara ao amin'ny fianakavian'ny fiangonana ka tsy hisy hahatsiaro ho tsy voakarakara. Fantaniana manaraka, inona ny maharatsy ny toetra mpanakiana lava. Ahoana ny atao mba mpampahery fa tsy mpanakiana lava fa manimba ny ara-panahy izany. Araka ny efa mahazatra antsika dia andehantsika hifanakalo hevitra indray ka manasa antsika tsirairay avy mba handray anjara. Ni uta
fomba ratsy zay miainako tsy verenako efa lenikio toko o amorony fo vaovao reo toetra tiro umbuku avavoko ambony azo fijalianaory tsy sopamodio omampiwao kambatuano fasiefaku irery zao fanirikwiza reo toetra tiro umbuku avavoko ambony azo fijalianaory tsy sopamodio omampiwao kambatuano fasiefaku irery zao fanirikwiza amorony fo madiwa amorony fo faly miarabantsika izay manaraka izao fandarana manovy izao toy izao izao efa andralohan'ny farasatsika amin'ity fandarana manokana ity fa dia isaorantsika lehibe Andriamanitra noho izany miaraka hivavaka isika tompo malalo atrehofeny izao fotoana izao aokao tsy teny afa tsy niteny avy aminao mitahiry ireo mpiaina ary tonona mivavaka amin'ny anaranao amen kely sisa dia ho tonga ilay fotoana lehibe izay ankalazantsika ry mpisavalanana namako koa dia arabaina manokana hatratra izao andro izao mpisavalanana mpizara fitahiana sy mpanovy izao toy izao ny sarina globy izay hitantsika eo amin'ny famantarana dia maneho fa isika mpisavalanana dia solotena fiangonana maneran-tany raha Daniela sy ny namany no resahantsika manovy izao toy izao ve izy ireo nitondra fiovana manokana teo amin'ny fiainanao ve ny tantarany izany dia hitantsika eo amin'ny Daniela toko voalohany rehefa nalefa ny baboana tamin'ny Babilôna izy ireo dia teo ambany fiadidin'ilay lehibe ny tandapa ka dia nomena ny sakafo fihinan'ny mpanjaka izy ireo mandritra ny 3 taona ka avy eo dia toetra nilan'ilay mpanjaka Nebokadnezara teo anatrehany nefa dia nisafidy izy ireo ny tsinana ny sakafo io satria mandoto ny tenany sady tsara fahasalamana izany nangataka izy ireo mba hanajana ny safidiny manoloan'izany ilay tandapa nefa dia natahotra mafy sy ho tapana ny lohany fa i Daniela sy ny namany kosa dia nanao fiakana mandritra ny 10 andro ny hinana ankoatrana sy rano fotsiny mandritra izany ary efa vita nefa ny 10 andro dia hita fa salama tsara sy matanjaka mihoatra ireo babafy izy ireo anisan'ny mampisy tombavidy ho antsika koa ny fisafidianantsika ny sakafo izay hoantsika ary ny fahalalantsika onona manoloan'izany nanova ny fijeriny manodidina azy ireo ny safidy izay nataon'ny Daniela sy ny namany nanao fiakana izy ireo mba hanomezana voninahitra an'Andriamanitra ianao koa raha anao defi na challenge dia andeha fiakana izay nanova ny fijeriny manodidina anao no atao ndao nova izao toy izao
milomano anaty otabete iala nefa tsy afaka iana vonona hanampy izy maneke ny asoavany andrandra feony Kristy no miantefa sy madona wampuna hazilauzana mihefa sawanjarine nina Kumane kuchanuana kanana tapitiava namanarina nitalau Jesusi timbula manda hanilala marina feuni Kristino miantefa si madura wampuna hazilauzana mihefa sawanjarine nina Nisi feccia di famiglia pua tuluni jauri suadina vau italiana ka alam nilalana naturuni inialilu bara Easy to the feet, Farina. Sigitantana nidi. Cara seja faurina. Simu kibisa nati. O filini tiavela iratana raulu kana wanyana nawela tensi manchutu tisu kana wanyana nawela tensi manchutu tisu Tonga ihany ity ilay fotoana nandrasantsika hatry ny ela. Feno roa amby fitopolo taona ny kleba Mitsavalalana koa ara-baina manokana ianareo Mitsavalalana. Maneran-tany izay manaraka ity fandaharana ity. Mitsavalalana tena nova izao tontolo izao tokoa. Ny sary famantarana ity andro maneran-tany ity dia ahitana zana-tsipika enina izay miloko ny kilasy progresiva amin'ny kleba. Satria na folo, raika ambin'ny folo, roa ambin'ny folo, telo ambin'ny folo, efatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo taona azy dia afaka mandray anjara amin'ity fety ity sy ny fanovana izao tontolo izao. Rehefa niala tany Jodia Jesosy ka hakany Galili
dia tsy maintsy mandalo tamin'ny Samaria. Koa rehefa vezaky ny dia lavitra izy dia nakarana teo ambony sakana iray. Teo indrindra no nahita ny vehivavy Samaritana iray atsaka rano. Koa fantatsika moa ilay tantara fa nisy lalana iray izay tsy nampirahany Jiosy sy ny Samaria, ka rehefa resaka elaela Jesosy sy ilay vehivavy dia gaga avokoa ilay vehivavy fa fantatry Jesosy daholo ny fiainany iray manontolo. Tao nahalalany fa i Jesosy avokoa ilay Mesia. Ny vaovao mahafaly asika avy amin'izany dia tsy notazomin'ilay vehivavy anazy irery ilay fahalalana izay azony fa nozarany amin'ny olona rehetra tao amin'ny tanànany. Ka lasa ompiana an'i Jesosy avokoa izy rehetra. Ianao ve efa nahita an'i Jesosy? Inona ny fihetseham-po azonao tamin'ny nahitana azy? Maro ireo olona mbola tsy mahafantatra an'i Jesosy amin'izao tontolo izao. Tsy mba fifaliana ve ny hifantaran'izareo anazy? Amin'izao hariva izao dia andao ary hizaran'i Jesosy amin'izao tontolo izao isika. Mantsony isika narady hiambina hitoriko ani Kristy tompotario nahazale ny molotro otendre hosayane zao handeha na izy antsononao zao handeha na izy antsononao nisande hiaranoina handeha zao handeha na izy antsononao zao handeha na izy antsononao inty ao irao ao handeha. Panjaka lehibe tsy maintsy ambarako fa tsara re na firenena na aiza le na iza hiantsony ay zao handeha na izy antsononao zao handeha na izy antsononao nisande hiaranoina handeha zao handeha na izy antsononao zao handeha na izy antsononao inty ao irao ao handeha zao handeha nisande hiaranoina handeha zao handeha inty ao irao ao handeha handeha handeha
amin'ny fofeny fifaliana indray no anolorany araraba amintsika na trato izao sabata folakandro izao efa ao daholo ve ny ankizy ia eny tantarontsika fa izao andao alohantsika hivavaka mialohany enoantsika ny tantara Andriamanitro misaotra anao izay efa nomenao izao sabata masina izao mitenena Jehova fa vonona eno anao izahay ankizy amin'ny anaran'i Jesosy amen ao amin'ny Luka 4:4 dia misy teny manao hoe dia tonga tao Nazareta izay nabe azy izy ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabaty izy ka nitsangana namaky teny izary zany eo ie Jesosy zany nandeha taiza hoe Jesosy rakizy rehefa tonga ny sabata nandeha tany am-piangonana izy izay mintsiny i Maria ihany koa rakizy dia nandeha niaraka tamin'ny dada sy neny tany am-piangonana tamin'ny andro sabata tahaka nataon'i Jesosy tahaka ny ataontsika kristianina amin'izao fotoana izao ihany koa rehefa teny an-dalana rakizy zareo dia hoy sisy dato Maria endy tsara ianao rehefa ao am-piangonana dia mipetraka tsara dia tsy mivoaboaka mandeha milalao eny data asa matahotra data fa endy be mihitsiny rehefa tonga rakizy ny fotoana toroteny dia nanomboka kampy mihitsy Maria tena tia tombeko izy fa lafa be mihitsy ilay toroteny tamin'izay ihany koa dia hita ny data fa ohatra ny tia tory koa data lasa rakizy Maria nandeha nitsaitsika nandeha hivoaka andeha ho any an-tokotany andeha hilalao tamin'izay fotoana izay indrindra nefa nihita ny dady izy ary rehefa tonga tany an-trano izy nareo dia nahatsony dady Maria ahoana tompoko aingana anao aty aingana anao makatsoraka azy kapohana anao fa tena tsy nakatoy anao tandroany natahotra be rakizy Maria lasa izy nakatsoraka azy kapohana anazy ny fona rakizy fona za data tsy anatsoa za data fona za ny kapohany data rakizy ny tongotra kely Maria ary ny fona nefizy tamin'izay fotoana izay iza koa nareo nefa voakapoka ie efa voakapoka daholo tsika marary ve izany kapohana izany tena marary mihitsiny fa nanomboka teo kosa rakizy Maria dia lasa zaza endry be ary amin'izao fotoana izao lasa chef-taine mitarika ankizy maro be izy dia nisaotra ny dadany ihany koa rakizy izy satria nahatsara anazy ny kapohany dadanazy tamin'ny mbola kely atsanina antsika ny tantara fandray lesona anankiroa tsika rakizy androany voalohany isika rakizy dia tokony hankatohan'ny dada sy neny satria ahasoantsika ireny afatra omeny ireny faharoa isika rakizy rehefa mitandrina sabata dia fantatr'Andriamanitra hoe reny ny zanako reny hojerentsika aneo amin'ny Ezekela 20:12 Ezekela 20:12 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fatany fa izaho Jehova no manamasina azy rehefa mitandrina sabata zany tsika rakizy dia fantatry Jehova hoe reny ny zanako reny izary amintsika ankizy vonina ny akatohan'ny dada sy neny vonina ihany koa ny hitandrina sabatan'i Jehova tahaka nataon'i Jesosy atsangano hoe tanana ie be da be mihitsy andao hoe tsika mavaka izany faniritsika izany hivavaka tsika Andriamanitro misaotra anao izay efa nomenao an'izany tantara izany ampio izahay mba hakatohanao mba hanaradian'i Jesosy ka rehefa ho avy ianao Jesosy dia ho raisinao izay satria nanaradianao amin'ny anaranao no angatanay izany vavaka izany amen.
ao amin'ny salamo fahavalo ambin'ny folo andiny voalohany sy faharoa ary fahatelo dia nanoratra toy izao davida mpanjaka ovakitsika amin'ny anaran'i jesosy. Mamiko indrindra anao Jehova, heriko ao, Jehova no aram-batiko sy batery fiarovanao ahy ary mpamonjy ahy. Andriamanitro, vatolampy-alofako sy apingako ary tandroka famonjena sy fiarovana avo ho ahy. Miantso an' Jehova izay miendrika io de rainao ka de vonjena ho afaka amin'ny fahavaloko.
antenaina ry ava-malala fa nahalinanao sy nahafinaritra anao ny fandarana rehetra kanefa moa manapitra ny zavatra rehetra kanefa mialoha ny sarahantsika dia tsara mandrakariva ny mandray vatsy avy amin'ny tenin'Andriamanitra ka mialoha ny andraisantsika izany dia manasanao hiara hivavaka. Andriamanitra meteza anomenay fahazavantsaina anananay fitsokafa-po entinay miatrika indray ny enemana vaovao koa raha nokatra ny teninao izay Tompo dia meteza hikasika ny fonay tsirairay avy hatonga izany teny izany anandanja sy anakery eo amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy afatra omeko anao androany mikasika ny fikasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao indray mandritra ny herinandro vaovao. Ny fikasan'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao mandritra ny herinandro vaovao. Ao amin'ny Deutéronomia 7:20 no misy io fikasan'Andriamanitra io ary tiako raha mba raisinao am-pifaliana izany. Izao ilay fanambarana ao amin'ny Deutéronomia 7:20 ka ny 9:9 ihany. Vakiko kosa nefa ny amin'ny dikateny ombonana izy ity mba hahatonga anao ahita fahazavana bebe kokoa amin'ny tenin'Andriamanitra. Izao ny fanambarana. Andidy ny fitahiana ho aminao ny Tompo ary ambena ny sopotrao. Ampandrariny avokoa izay rehetra ataonao ary ho tahiny ianao amin'ny tany izay honenanao. Ry ava-malala, izany no fampanantenana omen'Andriamanitra anao indray amin'ny herinandro ity. Andidy ny fitahiny aminao ny Tompo Andriamanitra. Izany hoe izy mihitsy no hiara-dalana aminao. Ny teny hoe fitahina dia entiny maneho ny fanampinanao mandritra ny herinandro. Dia hoy izy ambena ny sopotrao, ampanjariany avokoa ny asanao rehetra. Ho tanteraka aminao anie izany ary ho ambin'Andriamanitra amin'izay rehetra ataonao ianao. Andeha hivavaka isika amarana ny fiarahantsika indray tamin'ity androany ity. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitray, misaotra noho ny sabata natolotra ao anay. Irina indrindra raha maki ny enemana vaovao izay. Raha hiala-dalana aminay ianao, ko tanteraka aminay izay teny nampanantenanao satria ianao dia Andriamanitra tsy mahay mandainga. Koa matoky izay Andriamanitra fa eo anilanay mandrakariva ianao eo ampanatotosana ny adidy amanandraikitray ka anam-piadanana izay, anam-pifaliana izay ary ho tsapanay ny fiarahanay aminao sy ny fanambinanao. Mombanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy no azahoanay mangataka sy manonona izany vavaka izany. Amen.